Taolana. Andrenesanao any Soloa, Ery, Iaina, Simonety, Sahondra ary Onja. Mandroso ary Madame Nour dia mipetrapetraha. Misaotra betsaka pastera. Misaotra anao ny fatongavana sy famaliana ny antso aloha. Fa misy inona moa izany pastera no? Tsy misy ninina akory fa eny misy zavatra ho resahako kely aminao ihany. Hitako ianao fa tena nandroso sady mazoto tsara amin'ity ato am-piangonana dia nieritreritra hoe misy andraikitra kely mba hampiandraketiko anao amin'izay fa hitako fa ho vitanao ilay izy. Andraikitra manahoana moa izany pastera azafady? Tsy sarotra ka sady ianao koa hitako fa tiaka izy dia mba hampiandraketiko anao izany ny fampianarana sekoly alahady ho an'ny ankizy ilay atonontonony. Ve fa tsy efa misy miandraikitra moa ilay sekoly alahady? Efa nisy fa i Madame Iolo izao somary nifindra any fianaran-tsoa izy dia tsy afaka iandraikitra an'ilay ankizy salasala mintsony. Eny misaotra betsaka aloha pastera na amin'ny fitokisana fa saingy izao ilay izy zavatra mbola tsy nataoko mihitsy aloha dia mety ho haiko. Eny fantatro fa mbola tsy nataonao ilay izy fa ary zareo efa nampianatra teo aloha ao mampitatra kefa aminao dia atorony ianao daholo ny zavatra tokony atao sy ny lesona tokony omena ny ankizy. Alohan'ny andehanana izany izy mbola mampiofana? Na dia madama efa lasa fa ilay namany miandraikitra ny ankizy kely sy ny lehibe sy ankizy lehibe izany ireo no efa niteneniko hoe mba manoro kely ianao izay zavatra tokony ataonao ho an'ny ankizy tokony raisinao. Dia ilay izy moa isaky nintona? Sabotsy hariva. Dia hoe isaky ny sabotsy hariva foana ve sa hoe mba ohatra hoe indray mandeha isam-bola na tsy indraindray ihany? Isaky ny sabotsy hariva ka. Fa misy inona toa misalasala be ianao izany? Izany hoe aleo aloha pastera ho dinihana. Mbola tsy tapaka androany aloha izany programa izany fa aleo manaraka angamba mamevaly teny ianao. Na ny fotoana koa aza mantsy tsy maintsy mbola alamindamina tsara ny any an-trano. Eny sady azo koa hoe mety tampoka be taminao ilay zavatra niteneniko dia tsy manina meko fotoana kely ianao eritreretina fa na dia izany ary aza dia atao ela loatra fa manjary mampalahelo ny ankizy. Eny pastera. Eny ary dia mirary soa anao Saotra indrindra tompoko. Inona indray izao ny vaovao lazain'ny gazety ary nzaka? Tsy dia misy vaovao misongadina firy se fa tsy dia tondra-drano tany Korea ity. Efa hitako tamin'ny tele io. Tena mampalahelo. Vitorivo sy Rahetsy ny olona tsy maintsy nafindra toerana. Tena enjana be. Ary inona ny ankoatr'izay? Resaka politika raha-pirenena za akoatra ny leo an'izy ity tsy dia misy vaovao mahaliana firy ato. Fa za manana vaovao manana vaovao za. Hoe ahoana? Momba ny fivavahana ka. Inona ny tianao tenenina? Raha tonga dia tsorony mempasterinay andraikitra. Tsy azoko tsara. Hoe ahoana? Mampianatra sekoly alahady ony. Dia isaky ny sabotsy hariva ilay izy. Dia ohatrinona ny karamanao amin'izany? Ianao koa mampime aiza koa nisy an'izany karama izany. Asan'Andriamanitra koa ve dia isy karama izany? Izany ary rehefa hoe asa ve dia tsisy karama? Ka asa fanasoavana izany fitaizana ny ankizy. Sekoly alahady anie izany. Izay ny mahavoanao manaiky eo ambakanin'ny olona. Manambaka maninona ary njaka? Efa miresaka ihany ianao fa za raha nga tsy tia ny andehananao any amin'ny fiangonana io.
fa maninona kosa e raha ivavaka ianao a mandehana miaraka amindromamo fa izy aloha no nitarika anao tany ary inona no mahatonga anao andeha any amin'ireny fiangonana hafahafa ireny tsy fiangonana ty zao tsy hitanao io ka tsy hitanao ty nanontany vaovao mihitsy ianao fa ato anatin'ity kay moa fa adiniko vao hitako vao eo mihitsy hitanao io jereo pastera misoloky avy amin'ny fiangonana zandriny kongare miaraka zany rehefa hoe secte ka ny anay franc-maçon tsy hay intsony amin'ny fiangonanay hoa tsisy an'izany ahoana ny ilazanao an'izany e ka mbola tsy naheno an'izany ako tsotra ny teniko ry noro a raha mbola tianao ny aina milamina amin'ity tokantrano ity a fa rano ohatreo ny fandehananao any amin'izany fiangonana izany tsy tiako izany tsy mandraranao hivavaka fa raha hivavaka dia mandehana miaraka amindromamo mazava izany teniko izany raha ny amin'ny fivavahako kosa aloha ry njaka no sakatsakananao a dia tena tsy mety mihitsy a fa inona ny antony Andriamanitra ambony noho ny olombelona dia manao tsinitsinina zany ianao tsy izany mihitsy fa tena manaja anao a fa raha ohatra kosa hoe ny fitiavako an'Andriamanitra no animbazibanao anahy dia tsy mety amiko mihitsy izany ay dia tsy anaiky ny teniko izany ianao tena tsy mety aloha e fa ampitady eto izany tsikako fa hoana aloha ry njaka inona tokoa aloha ny antony anakananao amin'ny fivavahako e tsy misy hoe inona na inona ny antony fa rehefa tsy tiako a dia tsy tiako tsy azonao ve ny teniko teo hoe raha te hivavaka ianao mandehana miaraka amindromamy inona indray ny tadiavinao ankoatran'izany sa misy zavatra koboninao mihitsy any amin'io fiangonana io ka tany nahitako fivampiainanako ary tena niova marina ianao a lasa be loha be tsy azo tenenina tsy azo ahitsy tsy azonao ilay fivampiainana inona indray moa ankoatran'izany na ny fikarakarana ny tokantranontsika ary tsy mba ohatran'izay tokantranon'olona rehetrarehetra rehefa lahady raha nga tsy haiko mihitsy izay mahamaimay anao andeha ho any amin'izany fiangonana izany vao amposaka io masoandro io dia zara raha mijanona kely atsasakady ny adiny raha eto ianao dia lasa hariva vao miverina rehefa tongany ianao dia ho tsampanao izany e hitanao hoe manahoana izany mivavaka dia tsy mivavaka daholo izany ny olona rehetra koatran'izay tsy ao aminareo tsy miteny an'izany fa ny anahy aloha izay samy manana fiainana ny olona eny ary jaka ahoana efa lany aho ny vola ty amiko aty nefa ny jirama efa tokony aloha dia inona ny raraiko an'izany ka nganareo mbola tsy nandray vola nandray aho fa ataonao inona e ka efa hoe ny jirama efa tokony aloha sady vitan'izao koa fa ny vary efa lany ny charbon kely sisa dia maninona raha kely sisa ka tokony efa hividiko fa nga ianao tsy mahavidy ka izany ny atako volan'izany fa ny aminao foana isam-bolana izany fa nga ny fiangonanareo tsy afaka manome volanao e izay indray ianao a inona ary nidira amin'ny fiangonana amin'ny fiainantsika e ka tsy mazava ve izany any ny andanianao ny androtoko-piainanao ny fotoananao tsy alahady tsy andavanandro ka mahavelona anao izy izany dia ndana ny maka vola mitady fivelomana aza mba hatao an'izany moron-jaka fiainantsika tatokantrano ve dia kinina amin'ny fiangonany ka ny tsy dia anasaro-javatra ary nora fa rehefa tsy azoko rarana ianao a tsy mihaino izay teniko ianao a dia izaho koa tsy mihaino izay teneninao samia manao izay mety amin'ny fiainana izany dia ahoana izany e ka roa hevitra ianaoko kinona no hevitra ho hitako amin'izany eo fa ianao ihany aloha ohatra tsy mazava aminao ve ny teniko teo e tsy mifampiainontsontsika izany manomboko izao dia izay izany ny teninao farany izay koa tsy mahita ambarako ohatr'izany ntsony fa izao aloha ron-jaka tena mila miova mihitsy ianao iova ho be loatra anao koa izany tsy izany fa mila manolotra ny fiainanao an'i Jesosy tsy afaka niova mihitsy toetranao io raha tsy mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao izay ilay mahavoanao izay mifampitsaratsara izay
fa izy milaza aminao fa tsy mivavaka nga rehefa tsy miaraka aminao dia tsy mivavaka tsy hoe tsy mivavaka ianao fa mbola za zany mahita hoe mbola tsy tena ao anatinao marina Jesosy fa ohatrany hoe aza tsarainao amin'izany a tsy fantatrao izay aty anatiko atyko tsy ao anatiko ahoana tsy mitsara ahy sao dia endrika ivelany fotsiny izany tsy raharahako izany samy manao izay mampetipety ny fiainana izany tsika manomboko izao rehefa tsy fampiaintsony eny e tsaro fa tianao foana Jesosy Tsy fa misy iny ary madamin'olona dia misentrisety ohatr'izao ary tena mitomany mihitsy mijaly a pastera fa misy inona seha ny amin'ny tokantranoko ihany fa inona ny zavanitranga tao mipetraha aloha dia mitony kely fa tena mampalahelo tenao aho mipetraha mitony kely aloha e aoka izay aloha ilay ranomasy fa manjary tsy afaka miresaka tsara tsika vonoany vadiko tao indray ny ahy tre fa inona indray zavatra nitranga tao e zaly avo mivavaka eny dia arivariva moa tsika voandrava tamin'iny tonga dia totondro ny tsena tao an-trano daka vono matsirava tsy nahetika tao am-padriana tsony anasakafo ara-tsinoniko fa efa matetika ve izy manao an'izany ry matamin'oro a ny tena marina pastera taloha izy loha tsy nanana izany toetra izany mihitsy fa hatramin'ny vavahako izay natokazanao an'io toetra io fa nga moa izay vadinao izay misotro toka e izy aloha tsy misotro toka izy sady tsy mifoka sigara fa tsy tiany fotsiny zaly hoe mandeha mivavaka tena mijaly a pastera izao matamin'oro a maro dia maro ny olona manana problème fa izany hoe tao amin'izay aloha izany nitranga tao aminao fa nefa izao ny ampahirezako anao a mila mahery tsara sy mijoro tsara fotsiny ianao fa Andriamanitra tsy mamely irery anao izany ka tena mila kivy mihitsy ihany e aza mora kivy amin'izany fantatro hoe tena misy ady lalovana ianao izao fa nefa ny tsarovo tsara fa raha apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra foana io ady lalovanao io a tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao na hoela na hoaingana dia inona izany no tokony ataoko pastera ary sao dia tokony hisaraka aminy ary ahy izay kosa aloha dia tena hisory ao anatin'ny eritreritra ao mihitsy izay hoe hisaraka amin'ny vadinao izay tena tsy mety izany ao anatren'Andriamanitra ka tena zana mane vehivavy mijaly indrindra eto ambonin'ny tany araka ny teneniko anao teo maro be ho ny olona misedra olana any ambadimbadika any amin'ny tokantranony any ary samy manany azy avy fa izao fotsiny mahereza foana ianao mivavaka sy mametraka an'izany tokantranonao izany sy ny ankonanao eo ampelantanan'Andriamanitra dia izao matamin'oro ny amin'ilay andraikitra nyresahako anao iny aleo hitadiavako olona hafa iandraikitra azy satria hitako izao fa mety hiteraka olana ao aminao koa ilay izy dia manjary vao maindray mitombo ny problème eo aminao eny ary pastera dia mba hoetao mambavaka eny tsy tsahatra hivavaka ho anao sy ny tokantranonao ahy misaotra indrindra tompoko ahoana aingakay eny ianao miantsena fa maika andeha dia inona avy ny antsena anany izany izay fantatra ho atao any miavola ary ty izay sy mama mbola iresaka kely vetivety ihany koa mantsy eny ary hono a mama ny fahitanao an'ilay tany ve tsara ihany sa hony tsara be ho azy zany ianao no mahita azy fa raha za zao mieritreritra hoe sao dia ety amin'ny ville ety no hitady fataoko izany tsy hoe ambany vohatra fa sy hita lahy eo tsara fa andao aloha jerena ka eo amin'ilay vidiny koa anie no mampieritreritra ahy
tsy maninonio hoe aza isalasalana rehefa zavatra tsara ohatran'io le izy koa ny mbola tsy hitalahy kory ka za tsy manana fotoana hijerevana azy le izy lavitra be loatrako andao aloha jerena dia ono a ie manaona ny taratasin'le izy vitaborina ve efa titre efa nijereko daholy complet tsisy atahorana mandray vonina fotsiny nareo mety ve raha any no manangana varotra hoatray efa nijereko dolodolo mihitsy sao dia sisiny loatra e mety ho a dia vina ho no fotoana nomele olona fana mijery azy ka vao niantso mihitsy zao izy teo a raha afaka elahy dia raha pitso amin'ny firy eo amin'ny raiky amby folo eo raiky amby folo sasany e mety aloha raha amin'izay ory zay fa eo amin'le vidiny mama sao dia mba afaka manampy ary tsy maninona ka dia mba ramborisena tsikelikely io ny volany mama fa mety ohatrin'io zao volalahy za nga zao manana afa-tsy 60 ay tsy maninona fa ho fenoko ary dia avereny miadana ny volako a vina moa tsy mamerina ny vola izay indranoko any amin'ny mama any so atao atsirambony eo fa dia efa miteny azay fa manahirana fotsiny a za ohatrany tsy te hanome andraikitra ny noro da mama ihany fa izy vehivavy ohatrany tsy azo antoko izany zay mihitsy alao elano mitantana amin'ny fiainanareo zao ny eritreretiko efa nijery an'le toerana tsara be sady tsisy varotra mihitsy tonga dia mety ny anaovanareo tsena eo dia izao a mahita lehilahy anankiroa zay a zanaka mamazoza tsy manao nininona reny dia reny no alaina azo antoka efa ndresahako izy dia reny no alaina manampy eo ay ok ary fa tena fadio mihitsy matokotoko vehivavy a indrindra fa tia noronoro lahy ty marina izany za tena tsy mahazoazo an'iny vadilahy mihitsy a ho afenina amin'ny mama tokoa ve fa izy iny anie lasa mivavaka amin'ireny fiangonana hafahafa ireny fiangonana inona letsy tsy haiko aloha fa dia ohatran'ireny le secte ireny ny alalako azy efa nirarako fa be loha be tsy mety mijanona mihitsy dia tsy manaiky mihitsy izy tsy mety ho a andrekako eo tsy hitako ny anaovana azy ka somary rahonana vonoana kely isy ohatr'izany inona ny tsy efa nataoko e efa saika maty mihitsy ary ndre mandeha izay fa mbola tsy fahihany tsy azoko ohatr'ireny hoe drogue ireny dia ahoana ka tsy mety mihitsy izy fa dia vo alahady ny andro dia ndao foana ka zany ve le tsy hanala-baraka amin'ny fianakaviantsika mivadi-ponona nge zany ny vadilahy e dia inona ny hevitra aloha mba toroa hevitra ary a zao anaovana azy le dia ampijalio mihitsiny amin'ny lafi voalohany aloha faizo amin'ny vola faharoa aza vera mihaingohaingo raha le fa le hoe mihaingo izay indray aloha mbola tsy tonga tao an-tsaiko tena faizo ahoana ny anaovana azy le hoe tsy avela mihaingo andeha hivavaka miakanjona ohatr'izany teneny mafy esoreny tao an'izany ay kapanaovana anaovana azy ilahy koa ve dia tsy hay an'izany ataovy mihitsy fa rehefa vodresy lahy eo izy aizany tsy ovy eo saotra mitoro hevitra mama manao raha misea manao any ianao tsy zany fa saika mba hita dia matamin'oro ianao moa vadiny azafady ie za indrindra fa hoany zay za mpiara-mivavaka aminy dia mpiandraikitra n'ity quartier ty ihany koa ay ihany toko dia inona ny nahatongavanareo aty ka tsy zany raha misea fa efa intelo alaty izy zay tsy mivavaka mihitsy dia ohatrany mba hitikitika ny saiko dia lasa anaka ty aloha fa tsy tafandrimandry nareo mihitsy zany ny tena mpanadala ny vadika
Maromarina ilà mihitsy ka izany tena mahatonga azy tsy mahara ilamba. Azafady ramose mpiara-mivavaka izay zany araka ny efa lazaiko teo dia aiza ny alalako izay ataonareo any. Nareo zany manadala ny vadiko isan'alahady zao. Kosa tsy marina kosa ny fiatretany ramose. Dia aoko ho fantatrareo ary fa za mihitsy tsy namela azy nandeha tany tsony. Rehefa tsy azo ny rarana tamin'ny teny izy dia nidiko tato. Aoko ho fantatrareo zany. Isaky ny lady dia midy ao an-trano ao izy. Zany ve ramose? Ka hitany ramose ny tsy azony ramose masy dia izao. Izahay zany tena mifampitoana hoe tena resaka fivavahana no iarahana aloha fa tsisy zavatra maizamaizina zavatra afaka ohatran'izay dia ny antony nahatongavako aty ary dia hoe sao dia mba alanenina zany no ataonay hoe mba misy andraikitra napetraka Andriamanitra aminay zany mahakasika azy dia tsy azonao mihitsy le hoe tsy tiana. Ianao zany tonga amin'ileo tsy mahalala tsy tiana. Tsy azoko velively ramose. Efa tsy navelako andeha izy mbola tadiavinareo ihany. Dia nareo zany tompona andraikitra amin'ny fiainany fa nareo no manodikodina ny lohany. Toriko nareo aiza moa ramose ny hoe tompona andraikitra amin'ny fiainany. Andriamanitra irery ihany no tompona andraikitra amin'ny fiainany zanak'olona. Ka efa tsy meko alalana amin'izany izy mbola isisihanareo foana. Tsy manodikodina olona nareo amin'izany. Mandrosoarina angaingana dia hitsoky polisy mijanona eo. Oko izao aloha ramose tsy tonga hoe ifamaly aminao na hoe hitady olana na tonga avako aty nge ka efa rarana mbola misisika ihany ka. Eny ramose fa raha somary matezina aloha dia tena lako tena tezitra mihitsy amin'izany. Angamba za aloha ramose angatadalana hitsaitsaika fa dia miverimberena ty ihany raha te hahita rara. Mba afaratra izy hoe tonga teo hoe iserge le mpiara-mivavaka aminareo iny izay mba afatra mba tiako apetraka. Hita lahy zany fa mazava ny zavatra atao lahy. Mila mpahafantarina azy mihitsy zany ny anaran'ny lahy. Satria efa hafahafa mihitsy ny fifandraisanareo. Tsy ihany ramose. Ela mihitsy ny tena mpanadalany fa maty ko ela andro any. Oka ramose maty Jesosy apola. Zany ny ain'laky te ianao eo. Mamangy vangy matetika le tira mbola mitady Tainy tompo ramose Ngatsy andeha hivavaka. Fa mahazo mandeha nga za? Mahazoko. Namony olana. Dana raha andeha ianao Tena andeha zany Zany indray miandratrano fa tsy maninona. So dia indray tsy vahanao trano ohatran'ireo fanaonao amin'ny hariva reniko. Ao fa voaiko hoe tsy maninona afaka mandeha ianao. Tena mijaly any ary nzaka reny ampatorianao amin'ny alina ny tokotany reny. Ao fa tsy ataoko tsono Misaotra ary dia tahiny tompana fa io manahy zany. Ary torovitra daholo ny akanjoko ato. Orinjaka fa ngandro vitanao daholo ny akanjoko. Fa ahoana? Aviange ianao fa misy inona jereo fa rovitra daholo ny akanjo sady izay ilay akanjo tsara be fitondra mivavaka daholo reto. Nisy voalavo nihinana azy tao. Andriamanitra. Nisy voalavo lahabe izay nihinana azy tao. Voalavo inona koa fa hita fa dia nety be izao reo fantatra nefa ianao nandrovitra an'ireto mba matahorana Andriamanitra ary nizaka. Dia inona zany no tokony atao ary? Ka sao dia verinao fahasakana anatsy andeha ary zany. Izao ny paoziko dia andeha ho any Hay, izany nga no hafa baraka. Andriamanitra nga mijery ivelany. Fa nga moa reto maloto fa zany hoe izy le tsy fitondrako mivavaka fotsiny. Danariko. Zay dia anao dosy dia andeha. Mba sain'inona koa ary ny sain-tony olona tony. Dia tsy voasaka ninina mihitsy. Ary sao dia mba drogy ary izy iny. Aiza ve rangahy efa akanjo ohatr'ireny iny aminy dia mbola andeha ihany. Inona mihitsy ary ny ataony vao hijanona.
anaovako azy. Ianao moa izany dia tsy azo sakanana mihitsy fa tsy maintsy handeha ihany. Ka ianao nefa namela fa ahoana indray ary? Mandingana eo ary rasa. Izay tokoa dia handeha. Fa ino no ty ataonao? Mandingana eo rasa. Mampitandrina aho. Mandingana eo rasa. Nzaka, efa iray volana ane izay tsy niditra am-piangonana e. Dia maninona? Tsy maintsy mandeha andro tsy maintsy meona amin'ny tompo a. Eona mitsoto? Tsy maintsy mandeha e. Fa ty ve vehivavy? Inona mihitsy tsy hatray marina. Tena torany ty. Nora. Tena miakatra ny masony marina. Loza fa nitovotra teto amin'ny zoron-drindrina ny andrany. Lozako marina. Nora. Marina tsy ho faty eto ty. Inona ny atao? Ahoana ry izany? Loza marina fa mitsipatsipaka. Tena maty ty. Dia inona ny ataoko? Afa-baraka. Loza ny anjo ahy gadra marina. Dia tena maty rangano. Lozako marina. Fon'Andriamanitra. Tena tsy fanahiniko anenina mono azy fa tsy fidiny. Reny ny atao hoe accident. Fa tsy hanao intsony Andriamanitra. Tena tsy hanao intsony mandrakizay. Raha mbola omenao vady aho dia tsy ampijaly azy intsony. Ary avelako hivavaka foana izy any amin'izay tiany ihany na dia isan'andro azy. Mafy amiko izao enjehan'ny eritreritro izao. Izao ihany aloha fa tsisy nahalala ilay izy. Mba nilamindamina any. Fa ahoana? Fa inona no tena mahavariana an'lahy? Mama koa dia manaitra. Efa ela be anijoro teto ariana an'lahy teto. Ka nandinika an'ilay fiainana e. Toa lasa miroho be. Ka tsy hitan'ny mama fa izany maty vady izany ve moramora e? Eny e, mafy loha izany fa mahereza fa vehivavy be raha nitapo tanety ity tsy maintsy mahazo ny anjara landray lahy e. Ie, misaotra ny fampahirezana ary mama. Aza kivikivy amin'izany dia mitrakafa lehilahy e. Fa zaho teneniko anao lasa ohatrany amin'ny alina tsy matory dia tsy mihinan-kanina. Fomba ny any izany. Ohatr'izany daholo ve ny maty vady? Ie, izany. Ohatrany hoe matahotra anie e. Fomba ny any izany e, tsisy mampatahotra amin'izany. Marina tsy matahotra ary mama. Azy ilozanao tsony aloha fa tena mazana be ilay tahotra amin'ny alina fa tsy haiko mihitsy fa ohatrany hoe misy zavatra manalokaloka azy amin'ny foana. Mahatonga an'izay talahy. Ilay izy matapoka iny koa dia mampisafiritaka ny sailahy. Izay anga. Tsy nitsaboana, tsy mba nialana nenina. Dia izay mahatonga an'lahy ohatra somary mikorotana be amin'ny alina. Ka ono mba tia hanontany anao mety ve raha makasolony ahako? Izy mety kanefa ny ohatra mbola vao vetivety loatra. Tsy aleo miandry kely. Dia miandry kely hatramin'ny oviana. Tena ohatrany hafahafa be ny ilay fiainako ry mama. Maniditsidina ohatrany tsy tompony tenako izany mihitsy e. Asa rehefa lavitra be intsony ho any saina dia tono io fo. Zange eto akaikin'lahy foana manomboko izao e. Eny ary. Dia mba hampahirezo ihany fa aza vela hiady rery. Eno ahy e. Dia mba hakino amin'Andriamanitra tsara koa ny fiainan'ny lahy manomboko izao. Tena ezaka mama. Ezaka mihitsy a. Sady ny tanin'ny lahy izao efa nasiako fefy a. Tsy angalako vola amin'ny lahy izany efa vitako tsara tarehy be.
kay moa. Ie. Mba tena tiako azonao tsara ry vady izao tanao moa fa zaho lefa maty vady tsy afenonanao zany ka ny eo amin'ilay hoe fanatanterahana ny fanambadiantsika aleo dia tsorona aminao fa tsy atao malaza intsony zany le izy Izany ve? Ka amiko mantsy ny raha misy eritreritra manenjika kely ahy ihany amin'ilay hoe efa maty vady aho ve dia ohatrany hoe faly amin'ny hafatesan'ilay vadiko izany dia fahitako aleo atao tsotsotra e. Tsy azoko. Ka izay. Ka izany hoe vao sambany ny hanambady. Moa fa ao an-tokantrano ianao abetaniko e. Tena marina. Nampijery ny olona amin'izany ary ve dia ny aty amin'ny kotehako mihitsy izany ny fianakaviako ny namako. Ka io aoka dia mbola zaina aminao fa le andro ray amin'iny raharaha iny tsy iny mihitsy ny mamaritra ny fiainana ho avy. Fa ny ho avy dia miankina amin'ny zava-misy ihany ka izaho mampanantena anao fa tena ho tsara ny tokantranontsika. Ary tsy aleo verse ao tokantrano no asiana zavatra kompleto izay ho laninandray andro fotsiny ny vola. Ka rehefa fomba mahazatra fotsiny moa ny ankizy rehetra dia mivoaka manambady malaza be daholo. Kozinanay rehetrarehetra ireny nge tena enjana mila hivoaka gazety mihitsy ary ny mariazy zareo e. Ka na malaza be ary ny mariazy nefa rehefa avy eo ny fiainany ohatran'ny olona rehetra ihany dia inona ny dikan'izany. Fa tsy aleo ve tsotsotra ny mariazy fa rehefa avy eo nefa ny fiainanao tena miakatra be. Izaho mampanantena anao fa tena ho lasa ny fiainantsika. Ohatrany ahoana ary aloha ny fisehoan'ilay hoe tsotsotra fa tsy azoko nge. Tsy hanasa olona be dia be izany tsika. Izany ary moa. Ianao moa efa tsy manana ray aman-dreny rahateo fa izay ray tapo aminao kosa ny tsy azontsika ilana. Dia ilay izy tsy atao any amin'ny hotely fa atao aty an-tokantrano ihany dia tsy omby ao an-trano izany no ataontsika ao an-tokotany asiana labasy kely eo. Sao dia mba vulgaire loatra kosa izany e. Tsy maninona moa izany e. Mampanantena anao fa tena ho ampiadaniko ianao. Eny e, ilay any an-tokantrano izany dia sisika resaka iny. Fa hitanao amin'ilay andro ny mariazy iny mihitsy andro tokana aman-tany iny aloha raha ohatra anahy fa ny anao moa izany izao fa indroa. Fa raha ohatra anahy izao andro tokana aman-tany iny eo ny tarafan'ny olona ny fiainanao rehetrarehetra hoe ay tena hiadana kosa ty ao tokantrano na ohatr'izany. Manome toky anao mihitsy fa hiavaka ny fiainantsika. Inona moa izany fa dia efa izay izany. Mety aminao ilay izy Tsy maintsy atao mety aloha amin'ity indray mitoraka ity. Saotra betsaka. Izay reto veloma daholo. Sire, izay zany. Raha tema dia tonga avaloloha aza manao tara ohatran'ilay teo tsony. Zataovy betsaka aloha ilay goûter tsy. Eny aza matahotra. Tena baky androany vao tena baky robotra tanteraka tsy isy tsony aty amiko na dia pôzy ray ary. Mba miainao ve aloha ianao? Ie. Lasa ohatrany tsisy haja intsony ary tokantranontsika. Fa ahoana? Aiza versy ka lasa ohatran'ireny casino ireny. Tokantranontsika versy no ilokana hitondrana olona. Nga moa izay tena miloka fa mba kilalaona ireny. Tsy hitako mihitsy fa tena sao dia mba ahena ihany aloha ty lalao anao ty fa tao ohatrany amin'izay ilay olona miara-milalao aminao ohatrany olona tsy mihaja izany daholo. Za tsy manao hoe aza minamana amin'ireny ianao rehefa ireny namanao hatramin'izay fa mba hainao kosa moa ilay fifandraisana aminy. Ka ny olana koa nge ato an-trano ohatrany tsisy fialam-boly mihitsiko.
ka io ny télé, io ny radio, io ny lecteur, ny fialam-bolina ny ilainao dia hipetraka rery amin'ireny io ve? Eny izany eo tsy mandraranao hoe tsy namanaminy sy tsy lalao fa mba hainao le izy fa isan'andro sanandro very izay isaky ny avy miasa dia reny olona reny foana ny hitako ato amin'izay ny tokantranontsika misaritaka ny sigara io manepotra ohatr'ireny ireny le sigara aloha mba hainao tokoa sady mandany volana io seny manimba fahasalamana. Tsy azonao mihitsy nizaka dia fiainana. Hitanao reny ankizy ireny ankizy niara-lehibe taminay dia sarotra be izany ilay hoe tonga dia miala amin'ny mahazatra avy hatrany fa aloha dia tsy kelikely fa eny izy tsy hita miandalana io ihany ve fa ny amin'ilay resaka sigara indray tsika izany ohatra ny tonga dia marary an-dobe raha vao tsy mandray an'io izay ny tena marina. Fa izy aloha nampianatra anao ny foka sigara reny akamakama reny ihany ko izy moa dia mba fantatrao moa ny fanentanana ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao fa fohy andro iainana ny olona mifoka sigara indrindra ny vehivavy. Tsy haiko fa io izany hitanao zay rehefa tapitra ny andro dia lasa fa tsy dia misy hoe fohy sy lava angamba fahitako azy. Na izany moa aza dia manao an'io mariny mba hajao ihany ny fiainana, hajao ihany ny tena. Azoko loatra ilay zavatra tianao tenenina fa ilay izy izany fiainana ohatry nefa hoe nandeha ho azy hatrany hatrany dia mitohy fotony ilay izy rehefa tonga aty fa tsy hoe zavatra vaovao be kory ilay izy fa ianao fotony tsy zatra izay ngamba ny tena marina. Jereo anie jereo izao ny tranontsika misaritaka alamy koa io rehefa avy eo fa ianao koa izany dia ny ambonin'ny seza salon atsika very se ilay olona ny manitsaka ny tongony kivy ratsy mihitsy ato eo fa izany hoe tsy hitako izay atao. Hay ve izay ny tena mampalahelo anao hoe andraso fa teneniko ireny tsy hanitsakitsaka an'io seza io tsony fa ireny ange mora tenenina ihany rehefa izaho miteny anazy dia hitanao maninona moa ianao raha ampianariko rami fa milay be nge milalao an'iny hitanao tonga dia ohatrany hoe tady ohatrany hoe vetivety kely dia lasa ny andro tsy mieritreritra problème ianao dia ampianariko ianao dia amin'izay tsika mba miaraka amin'ny lalao dia hitanao fa tena misy ambiance be nge io ohatrany tsy liana amin'izany areva keo mbola tsy mahaiko efa tsy fanaoko hatriny na kely azy zany dia ina izao ny sakafontsika eo ngamo ary morse izany izy sa atao atody izay mba vetivety kinona izany fa atao very ary tao midy izany tranona izany tena tsy ao mihitsy izy matoa io midy mafy ohatran'ity midy avy aty ivelany mihitsy io midy lakile fa lasa izy ary sany lasa ny etsena nefa ohatrany tsy fomba ny evany mivoakaly loatra izao andro efa mivaly verangako tsy ny hafahafa izany loloha tsonaka so ihany fa misy crédit tena tsy mandray mihitsy izy izany velona indray mandefa sao dia mba variana any ananiny na tsy henony tsy mandray mihitsy dia ahoana izany ny andro ity miamaizina ihany za ve dia andro eto tokotany eto moka manaitra inona reny atao mbola andrandrasana kely teo raha ihany ty fiaina tokantrano ty ka ohatry ny atao iety vao maika manondrana mampivoady ka ny tsy mampitehanam-bady tsony tena alako amin'ity evaty indray le resaka namana daholo io tsy lamboto rehetrarehetra io veranga tsy hitako izay hanaovana azy
malasa izany. Ona re zany. Savy eo potsoany ty varavarany ty. Ona re eo andramako kely. Ty loha tsy dia sary lasa hoe tohiriko kely amin'ity. So ihany fa tsy dia nanahirana iny. Dia inona izany ny atao? Sa tonga dia andeha andrehatra afo? Ato dia ny fatana mangatsiaka. Tsy fantatra koa nefa hoe inona no atokony eo. Sa rano mafana fotsiny aloha. Oka fa izay ny mety ary. Alina be raha hiandry iny eo. Aivenao e! Manina ny kotokotoanao ohatr'izany ny varavarana? Fa miandrinizy indray moa ianao. Eva? Azafady no idirako a. Eva? Manofo ve asa ianao mariny ity? Ra Eva ty fa ahoana e? Andriamanitro. Fa nisotro toaka ve ianao e? Soroa fa nandray kely fotsiny ka. Kelikely avy fa tsy dia betsaka loatra. Sady efa alina ianao vao mody a. Mamy koa ianao miditra eto. Masaka ve marina ho zao? Za zany teroatra serana. Tsy menatra ve ianao manontany an'izany amiko? Fa iza ny tokony ianao an'izany? Ka ianao gizo ny tavela taotra. Vehivavy tsy misy dika mihitsy raha ianao. Zao ve ny fiainanao dia inona ny tokantrano vanona amin'izao inona? Zao vehivavy zao ve ny tsy misy dika? Tsisy lako anao mihitsy na nenenako ny nanambady an'ity marina. Ga dia ahoana za? Dia avy taiza aloha ianao io zao e? Inona ny fanazavana menao an'izany? Inona fanazavana idrasa zaka amiko za zao? Mba olona vehivavy iza manambady eto ambonin'ny tany eto ny tsy manaja ny tokantrano ohatr'izao alipodiana sady izay mamo. Fa rehefa vehivavy ndramako tany boaty reny geny ka be azo tany boaty? Lozako marina. Tena vehivavy tsisy ilaina azy raha ianao. Fa nga tsy mpazo-bandehany amin'ireny. Inona reny ataoko Andriamanitra fa hiresaka amin'ity adala tsisy sainy ity. Raha ny atezerako no apariko maty eto ianao a. Raha maty teo ke dia marangatra e. Sao dia adinao za. Tena olona tsy saina mihitsy. Raha endry ianao ranjaka dia mandehana ilay kaly eo aloha amboarina. Fa tsy hoe ianao no nanana na tsisy farany amiko eo. Tena mampitandrina anao raha mama ny amin'ity toetranao ity a. Mampitandrina amin'inona e? Azy itikidiranao mihitsy ny fiainatokantranoko fa anahy zany. Tsy azoko. Sao dia averinao fanandra ary ana marenina ny sofiko tsahinao ny resaka reo mianaka teo. Izany anarana fosafisainao ohatr'ireny. Kisaino iziko. Aiza ve rangaha dia totonao mihitsy ny sain-jaka hanohatra anahy. Lazainao hoe aza manaiky hoetin'ny vehivavy amin'ny sangany e. Aza mety baikibaiky ny vehivavy e. Ka izay ny tena marina raha matotia. Rehefa tsy manaja teny ianao dia tsy ho ajainay koa. Ka inona moa ny idiranao amin'izany e? Miditra fa zanako io e. Sao dia vehivavy mitapy ary ty. Ianao no mitapy. Dia ahoana? Hanorana sa hanavandra? Tao miantsy ady izy izany. Tianao fantatra izany atao hoe Eva zany.
Tsisy mahafantatra an'izany raha matoty raha mbola eto amin'ny tanàna eto. Fatako mihitsy ny laza ratsinao. Ianao le malaza ratsy amin'ny fitondran-tena. Ary ampangino ny vavanty petipetiny io Avelao ny voloko. Ty androany. Tena ty androany. Fako tsy manaiky Sisy manaiky tsindrin ty eto. Tsy atiano ampiarana amin'ny mahajirana avy amin'ity. Bavy tsy mahay mitony. Avelao ny voloko. Tsisy mamela an'izany ro matoty. Avelao le ato. Avelao io. Ay hoe voatavy mota be ohatry zao d'origine veramamany kaladala araiky izany tsoty. Vehivavy ianao raha mahazo an'ity aty amiko. Maty Zandry ory zandry Ramse. Azafady ry se. Ino anao zay? Ianao moa le mpivavaka? Ien tompo. Azafady rangaha fa tadidinao tsara ve zany? tadidiko ianao fa ny anaranao no tsy miverinao an-tsaiko. Raha la Serge. Serge ya. Tena fona rangaha tamin'ireny le taloha reny. Ay ve zany tsy maninona zany ka tsisy olana zany. Tadidinao koa ve za? Tadidiko tsara mihitsy ianao ka. Tsy ianao le vadiny Madame Nour. Za mihitsy. Ya. Ino nazoko nampiananao ary? Tena manana olana be ao amin'ny tokantranoko ary dia any mihitsy zao no ilako vahaolana, ilako mpanampy. Onao raha tsy madiso, nga ianao efa nanambady moa nanambaditsavy? Dia ny efa nanambady ka le vadiko mihitsy zany no tena olako amin'izao maditra be tsisy ohatr'izany. Tsy misy mahafy azy raha eto ambonin'ny tany ary tsy matahotra an'izanizy. Mbola tsy nahita vehivavy ohatr'izany rangaha zany amin'ny adalana rehetra izay fantatra hoe inona ny adalana dia ataony daholo zany. Tena mifanipaka be amin'ny toetra Madame Nour zany vehivavy zany ka zay mihitsy rangaha no tiako atongavana. So dia mba afaka mamonjy ahy ianao. Eny so dia mba afaka makany tokantranoko ianao dia mba hitaona azy hivavaka rangaha ty fa tena mijaly Eny araka le teny soratra masina hoe tsisy azoko atao aminao raha tsy Jehova mamonjy anao ao amin'Andriamanitra ihany misy ny vahaolana. Sotra za nefany tsy te hisaraka aminy intsony satria ohatrany manimba saina be aly hoe raha vatokantrano zay aloha izy dia vahaolana ny tadiaviko. Zay ka ono mety mbola hisy vahaolana ve zany? Ny hitako hoe vahaolana tsara indrindra mety aminao dia izao ianao mihitsy aloha no manila manolo tena ho an'Andriamanitra, mila mivavaka ianao zany mibebaka ny ratsy nataonao. Fa rehefa miorina tsara ianao mijoro ary mandroso dia manaraka ho azy ny fiaina tokantranonao rehefa avy eo tsy maintsy miova izy. Rangaha fa tena vonina. Tena vonina ianao tena vonina. Eny ary. Fa mipôzipôzy andeha ho aiza indray moa tia monsieur Njaka fo maraina. Alahady anery se androany. Dia raha lahady ka andeha hivavaka ako ho aiza moa amin'ity andro alahady? Dia gaganao raha mba ianao mahay mivavaka. Ka za voasaika taona se hoe tsy aloha antsika miara manompo an'Andriamanitra. Aza be fikafika. Vehivavy indray izao mifanao fotoana amin'ity ihany. Ary hitako pôzipôzy ery manao manomanitra amboarina daholo ny volo hatr'izay tsy nampiasa gel zao lasa mahita an'izay manao gel. Tsy misy an'izany moa rehefa aza ampiasonina amboarina sainao fa mivavaka ny aza ampiasonina fa raha io zavatra io samy mahay tsika. Tsy misy tsy manao an'izany tsy mamitaka anao zany Andriamanitra ny vavolombelona. Aza ny anaran'Andriamanitra ny atsotsoina ato an-trano ato fa sao latsa mivaratra eo. Avy aloha moa ary se andeha rehefa tsy andeha se. Mivoan'io varavarana ane raha tia hita vehivavy maninona hoe? Fa lasa marenidrenina koa ve sofina kehitriny fa inona moa zany tsy itiavan'ny sehana mandeha mivavaka mivavabavaka inona zaho tsy adala.
foana moa avy aloha andeha izay mampilamina ny tokantranontsika. Fanao be mokondoko ve zany? Izay fa raha amin'ny atoandro miony. Hoaiza? Andeha hivavaka ao moa fahazabanana ny lalany. Izay koa izay fa raha atoandro. Miala ry! Za tsy adaladalaina ohatr'izao a. Allo mifananja. Ary asory reny akanjo reny. Tsy maheno an'izany ve? Ary marenina fa tsisy maty eto ka itao manina. Lehilahy pe tsara vela tsy fotsiny. Manao ranomasy mamefeloka eo. Andriamanitra, mandrafo amiko. Natolotra nareo teo. Taolana. Nandrenesanao an'i Yaina, Saondra, Simonette, Yonja, Ery ary Solo.